samby napetraka anampiana ny tanora ny fanorenana ny tranomora manerana ny nosy. Vita sy tafatsangana avokoa izany ankehitriny. Zato ity naorina eto Toliara ity no mena ny anarana hoe Cité Masoandro. Rehefa miteny zavatra dia mahavita. Ka fanontaniana napetrako aminareo hoe nitenitsika hoe amboarina ny tranomora, vita ve ny tranomora sa tsy vita? Tompolasy tompovavy. Fanamby napetratsika no hoe alorona sy anangana ho an'ny tanora. Maro ny trano vita teto tao anatin'izay fotoana tetezamity izay. Fa maro ihany koa ianareo no mbola mitady. Ary izay no atongavanay aty satria te hifanakaikikaiky bebe kokoa aminareo. Taorian'izay dia niazo any Betania ny filohan'ny Rajoelina nitokana ity lalana amin'ny refy 700 metatra ity mampitohy any Betania, Ampasikibony sy Ankilifaly. Iray volana no nanaovan'i Nicolas ny asa. Nomeny filoha Rajoelina anarana ny lalana eto nampitondran'ny anarany hoe Boulevard Masoandro. Misaotra anareo rehetrarehetra izay niaraka aty, niara niazakazaka, fa tody amin'ny tanjona ny rinitsika, marina sa tsy marina tompoko lahy tompoko vavy. Ity boulevard ity dia napetratsika ny fanampy tao anatin'ny fitondrana tetezamita hoe mba tokony niarana boulevard ny mponina sy ny vahoaka eto Toliara. Fa ny mahatonga atsika miaraka eto androany dia mitokana an'ity boulevard ity. Ity boulevard ity dia omentsika ny anarana hoe boulevard Masoandro ho anareo mponina eto Toliara tompolasy tompovavy. Nambarany teto koa fa vonona hiatrika ny fifidianana sy ny mpifaninana aminy izy. Izao fahatongavanareo eto izao dia midika fitiavana. Raha toa nareo ka mana fitiavana dia za koa mana fitiavana aminareo. Fankaty zany isika, fankaty kavarainy tisomany. Misy iran'le Jerry Marcosino hoe olo mahavita azy. Za manontany anareo hoe mahavita azy ve sa tsy mahavita azy ny filohanareo? Miala sa tsy miala? Eo sa tsy eo? Atao amin'ny farany sa tsy atao amin'ny farany? Okey sa tsy okey? Eo eo! 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 Izy tsy matahotra adversaire fa ny adversaire no matahotra azy. Satria inona ny antony? Matahotra ny sasany fa satria tonga dia KO. Nafinaritra ana ny fitsenan'ny mpanao karaté tena amin'ny aéroport. Sako fantatrareo fa za mpanao karaté. Zay adversaire champion champion de Madagascar tamin'ny junior. Zany hoe 13 taona dia efa combattant. Androany combattant, fa combattant hiato an'ny vahoaka, hiato an'ny mponina Toliara tompoko lahy tompoko vavy. Ny taranja fotsiny ny ova. Tsy karaté tsony atao fa fitantanana amin'ny firenena ankehitriny. Fa misy zavatra hitovizana. Ny hitovizany dia izao. Ho azo ny fifidianana. Maro ny candidat ao. Fa zao izay mifanajika amin'ny anti-TGV dia
atsika eo zao fotsiny lazaiko anareo nametraka amin'ny fanampitsika ny hoe maro ny fotodrafitrasa tokony ho apetraka indrindra mikasika ny toliara manokana no lazaiko eto androany nanao tsika tariny hoe tranomora zay natao hoe cité masoandro ny antsony a dia mibalika ny masoandro androany sa tsy mibalika rehefa miaraka amiko ianareo dia jereo ny lanitra misy raha anareo sa tsisy manga ny lanitra io lazaiko te zao raha matokony ho avy ny Madagasikara ianareo satria Madagasikara dia tsy maintsy ataotsika zay ananan'ny Madagasikara ho avy mamirapiratra raha matokony ho avy ny Madagasikara ianareo matoky ianao sa tsy matokony ho avy ny Madagasikara matoky sa tsy matoky dia matokisa any Andry Rajoelina toloko lahy toloko vavy matoky sa tsy matoky